prochain. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Tonga eo amin'ny andro fahafito sika androany amin'ity herinandro fiara-mivavaka ho an'ny tanora ity. Faly miarabantsika tsirairay avy izay miaino sy manongila tsofina any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy ihany. Mino izay fa ahita fity amin'Andriamanitra isika amin'ity androany ity ka ho voakasika avokoa ny fonony tsirairay avy mba ho afaka hanapa-kevitra miaraka amin'Andriamanitra. Ny fiadanan'ny tompony hitoetra ao amin'ny tokantranonao ka na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe dia samy azo anjara amin'izany atao hoe fikasian'Andriamanitra izany. Mialohan'ny hanohizantsika izao fotoana izao dia andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo rainay izay any an-danitra, ray be fitiavana sy be fiantra, ray efa tianay hatramin'izay. Nanomana herinandro ianao mba ho an'ny vahoakanao, mba hahafahan'ny vahoakanao indray manapa-kevitra sy mandroso. Tompo Andriamanitra io, aoka samy iteny izay fa andeha ary andeha amin'ireo taridalana izay tianao hitondran'ny vahoakanao. Ny teny rehetra izay hoenonay androany, ny fanahy masinao any hanazava, ampiteny, aizanay miaino ihany koa ary aizanay manapa-kevitra ny amin'ity androany ity. Tonononay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny lohahevitra androany dia lohahevitra lehibe milaza hoe ampahirezo aho. Tompo, andeha ampahirezo aho. Tamin'ny fotoana sasantsasany teo amin'ny fiainantsika dia samy efa nandalo an'izany tahotra izany avokoa isika. Ry mandrakariva ny tahotra dia mahatonga antsika tsy ahatratra ireo fenitra lehibe izay tiantsika hotratrarina amin'ny fiainantsika. Nisy tamin'ny tsirairay avy tamintsika ny sasany angamba noho ny tahotra
dia nahavita ny toetra tao an-trano irery, zany hoe nisitrika tao an-trano. Ny sasany ray no ny tahotra dia nahavita ny findra-trano mihitsy no ny antony maro samihafa. Ny sasany tamintsika no ny tahotra dia tsy maintsy niova asa. Ny sasany ray dia nanatahotra eo amin'ny fitoriana fitiavana, ohatra hoe tovolahy mitory fitiavana mitovavy, dia no ny tahotra dia tsy afaka nanao izany ireo tovolahy ireo. Ny sasany ray dia matahotra ny andray fanapahan-kevitra eo amin'ny fahamarinana izay re sy noenona ary voatery mijanona ho amin'ny tsy fanoloran-tena no ny tahotra. Ry namako malala isany, ny tahotra dia tsy mifidy saranga. Tsy mifidy saranga izy ary tsy mifidy taona. Mahazo ny malemy izy dia mahazo ny matanjaka. Eny mahakasika ny tanora izy dia mahakasika ny antitra ihany koa. Mahakasika ny mahantra ny tahotra ary mahakasika ny manan-karena ihany koa. Na dia ireo izay tsy manana zavatra rehetra aza, toy ny ohatrany hoe olo malaza, ireo mpitarika isan-karazany, dia mety azo tahotra ihany koa izy ireny. Ny zavatra mila fantarina amin'ity androany ity dia zao hoe iza moa ny nanam-po fa izany atao hoe Augusto Kaisara izany, izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly, ilay emperora lehibe, emperora romanina izy io, dia ny zavatra atahorany dia ny maizina na ny fahamaizinana. Misy olo malaza ihany koa izay nantsoina hoe Napoléon Bonaparte. Ity Napoléon Bonaparte ity dia olona mpitarika mahay ary mpiady mahay, kanefa ny zavatra natahorany indrindra dia ny saka. Takan'izany koa ry Richard Nixon. Richard Nixon, ny zavatra tena atahorany dia miditra ao amin'ny toeram-pitsaboana. George Washington, isan'ny lehilahy nanana ny maha izy azy teo amin'ny tantara, izay matahotra ny alevimbelona. Michael Jordan, haitsika tsara zany Michael Jordan izany, izay mpanao baskety koizana, kanefany ngiaty dia matahotra hiditra ao anaty rano. Ny tahotra dia tsy mifidy na iza na iza rehefa tonga eo amin'izany toerana izany. Ny Baiboly izay boky tonga lafatra indrindra dia milaza ny fomba lalina momba ny tahotra, ary rehefa miresaka ny momba ny tahotra izy dia lazain'ireo mpikaroka ara-Baiboly fa ao anatin'ny Baiboly manontolo dia miverimberina 5,700 ny teny hoe aza matahotra, izay isan'ny baiko matety mpiverina indrindra nomen'Andriamanitra. Ny taony teny hoe tahotra sy ororo kosa dia miverina 100 mahery avokoa. Joshua no lehilahy anankiray tantaraina ao amin'ny Baiboly na ao amin'ny testamenta taloha. Joshua izay isan'ny mpitarika teo amin'ny taranak'Israely, mpitarika izay lazaina fa mpamaha olana, lazaina fa nanam-pikirizana, lazaina fa mailaka, ary lazaina fa tsy azo namidy. Ary rehefa tena mandinika aza isika ny boky ny tantarana, ny tantaran'i Joshua, dia olona tsy tia tena izy teo amin'ny fanatanterahana ireo andraikitra izay nomena azy. Nanana finoana velona an'Andriamanitra tokoa i Joshua. Nefa nateo azy zany rehetra zany dia nanana ny tahony Joshua, ary
mitantara izany indrindra ny baiboly araka izay voasoratra ao amin'ny Josoa toko voalohany andiny voalohany andiny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Ny bokin'ny Josoa toko voalohany andiny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra dia misy zao teny zao. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy: efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitahy ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko anao dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladinareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'i Mosesy. Hatramin'ny efitra sy ny Libanona ary hatrany amin'ny ono lehibe dia ny onony Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Io teny io dia milaza amintsika fa niresaka tamin'i Josoa Andriamanitra ny amin'ny iraka izay ampanaovina azy ary nanoloana izay iraka izay dia mba nanatahotra Josoa. Nanana zavatsarotra teo aminy mantsy izy ary anankitelo ny zavatsarotra izay ho resantsika amin'ity androany ity izay niseho teo amin'ny fiainana, nany hoe nanoloana any Josoa. Ny voalohany dia zao: fantatry Josoa tsara fa izy no ilay andimby any Mosesy. Zavatsarotra zany andimby any Mosesy zany satria fantany tsara ny toerana misy a Mosesy. Fantany tsara io Mosesy niaraka tamin'io nandritra ny vanim-potoana maro. Fantany fa i Mosesy dia isan'ny manana fahaizana ho amin'ity atao hoe fitariana ady ity. Fantany fa Mosesy dia manana an'izany atao hoe fahaizana ny totanisa izany, ny fahaizana mitarika sy ny famahana olana teo anadrehan'ireo ady isan-karazany nisy eto amin'ny zanak'Israely. Fantany koa fa mpanoratra mahay Mosesy, poety mahay Mosesy, ary ny tena mampihodikodotra azy aza dia ny fahafantarany fa mpaminany ity Mosesy ity. Zavatra sarotra ny miandry any Josoa noho ny fahafantarany ny amin'ny hoe izy no andimby any Mosesy. Zava-dehibe ny nefa ny manamarika fa misy tiany baiboly ho resahana, tian'Andriamanitra ho resahana manokana mikasika izany ataontsika hoe zavatsarotra voalohany ny ainan'ny Mosesy zany. Hoy ny Exodosy toko 7:30 izay zavatra fantatry Josoa. Ary Jehovah ny teny nanatrika tamin'i Mosesy. Fantatry Josoa zany ny momba ny Mosesy. Zao ny zavatra resahana. Ary Jehovah ny teny nanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona niresaka tamin'ny sakaizany. Ary niverina nakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovo zanak'Nona tsy niala tamin'ilay. Io teny io dia teny milaza amintsika fa araka Josoa tsara niresaka ny fanaovan'Andriamanitra sy Mosesy izay niresaka mivantana fa tsy nampitondraina izany teny zany. Isan'ny natahoran'ny Josoa, nampatahotra ny Josoa raha marimarina kokoa io fomba io satria fantany loatra ny amin'ity hoe Mosesy ity ary natahotra izy ny amin'ny andimby an'izany Mosesy izany. Ny fiakana faharoa na ny zavatra sarotra faharoa izay nanoloanan'ny Josoa dia ny tantara izay mikasika ny amin'ny ny ampitana ny ranon'ny Jordana. Marina fa efa hitany ny ampitana ny ranomasina mena. Marina fa efa hitany zavatra niseho nandritran'izany fiampitana ny ranomasina mena izany. Fa tamin'ity indray mandeha ity dia hiatrika zavatra sarotra izy satria raha ny tena marina izany ranon'ny Jordana izany dia rano azo hiampitana tsara. Tamin'ity indray mandeha ity nefany dia ny zavatra marihana fa avaratra ny andro. Tondraka ny rano
ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy azo iampitana ny rano, olana lehibe ho an'ny Josoazany. Tsy hoe zay ihany ny olany, fa ny ampita ny baiko de hoe mila miampita ny reny rano ny on'ny Jordana. Kanefa ny olona ampitaina tsy olona anankiray, fa olona mahery ny roa tapitrisa no ampitainy Josoa amin'izany on'ny Jordana izany. Tena fiaikana sarotra ho an'ny Josoa ity fiaikana ity. Ny fiaikana fahatelo farany, na ny zavatra fahatelo farany izay olan'ny Josoa dia ny fanafiana ireo tanàna rehefa avy niampita ny on'ny Jordana. Voalazan'ny tantara fa anafika sy hiady amin'ny olona tsy fantany Josoa sy ny miaramilany. Anafika tanàna amin'ny olona mihoatra ny isan'ny zanak'Israely ny miaramila. Ary ny farany de zao, anafika tanàna izay sady mimanda no manana fitaovam-piadiana ary fomba ny miaramilany sy ny vahoakany. Zavatra sarotra ho an'ny Josoa izany teny zany, izany teny nomen'Andriamanitra izany. Zavatra telo no nanoloana azy ozy tsika rafitinina. Ny voalohany de zao, ny eritreritra andimby amin'ny Mosesy izay sarotra dimbiasana. Ny faharoa de ny iampita ny ranon'ny Jordana. Ary fahatelo de ny anafika ireo tanàna izay manana ny maha izy azy. Ireo rehetra ireo dia mampite an-tany amin'ity androany ity hoe inona mety ho tsapanao ny amin'ny Josoa manoloana andreo karazan-javatra anankitelo ireo. Ny valiny natahotra Josoa. Ary ny tahotra Josoa eto dia azo lazaina amin'reto karazan-javatra anankitelo reto izay fahitantsika andavanandro. Tahaka ny renim-pianakaviana anankiray izay mitaizany zanany rery, zany hoe tsy misy ray mpianakaviana fa izy rery no mitaizany zanany, ary matahotra izy ny amin'izany atao hoe fitaizana ny zanany zany. Ny faharoa de zao, ny aina tao anatin'ny tahotra iainan'ny mpifindra-monina ihany koa Josoa, izay andehany amin'ny tany tsy fantatra, izay tsy fantatra kory zay zavatra miseho ao anatin'izany tany zany. Ary fahatelo farany de zao, miaina ao anatin'ny tahotra ary nahatsapa-tahotra mihitsy Josoa, ohatran'ny mpianatra eny amin'ny université zay tsy maintsy andoha vola, ary kanefany tsy misy an'izany vola zany eo am-pelantanana. Nahatsapa-tahotra lalina noho ny mety tsy fahombiazany Josoa. Nefa raha nandona tao am-pony ny tahotra, de tonga tamin'ny tenin'Andriamanitra nanao hoe nandona tao am-pony ny tahotra. Zany hoe natahotra ihany zany Josoa, fa rehefa nandona tao am-pony ny tahotra de tonga tao am-pony ny teny zay voalaza ao amin'ny Josoa toko voalohany andin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Josoa toko voalohany andin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahasivy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahiriza sy mahatanja, fa ianao no ampandova ny firenena ity firenena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahiriza sy mahatanja tsara ianao, hitandremanao anao araky ny lalàna rehetra izay nandidin'ny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia, mba ambininy ianao amin'izay rehetra aleanao. Aoka tsy ala mivavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino ho andro aman'alina, hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia lavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Koa mahireza sy mahatanja, aza matahotra na mivady-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Rehefa
niatrika ny fiaikana goavana Josoa dia niteny tamin'ny Josoa Andriamanitra asa matahotra. Hitantsika tsara iny teny iny izay novakiana teo. Tenin'Andriamanitra miantefa amin'ny Josoa manoloana andreo karazana fahasarotana isan-karazany manoloana azy, dia le teny hoe asa matahotra. Nanome azy antoka manokana izany teny zany, ary reto karazana antoka anankitelo reto no mahafinaritra voasoratra sy voarakitra ao anatin'ny teny hoe asa matahotra io. Ny voalohany dia zao: nanome azy antoka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny fikasana. Io no antoka voalohany nomen'Andriamanitra azy. Efa nomena azy taona maro lasa fa ny zanak'Israely dia andova tany izay efa nolazaina tany aloha tany. Nolazaina tamin'ny alalan'ny nampanantenaina, tamin'ny alalan'ry Abrahama, Isaka sy Jakoba, efa nitantaraina tany aloha tany zany, ary fantatry Josoa tsara fa naverin'Andriamanitra taminy mba ho teny fikasana ho azy, fa ny teny fikasana dia tsy miova. Ny antoka faharoa dia zao: ny fahazahoana ny fanatrehan'Andriamanitra. Zava-dehibe ty fanatrehan'Andriamanitra ity. Hoy ny tompony taminy, araka ny voalaza ao amin'ny Josoa 1:7, hoy ny tompony taminy: koa mahireza sy mahatanjah, asa matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Le teny hoe momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay teny alehanao dia milaza amin'ny Josoa fa manatrika azy amin'izay rehetra ataony, amin'izay rehetra ataony Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany izay antoka ho an'ny Josoa dia zao: nomena azy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Hay misy heri ny tenin'Andriamanitra. Nomena azy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Izao ny voalaza araka ny voasoratra ao amin'ny Josoa 1:5. Josoa 1:5, efa mivinakitsika teo ihany izy io. Zao no voasoratra: aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina, hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavorary ny lalànao ianao sady ambininy. Ho an'ny Josoa araka io teny io dia tsy maintsy manaiky an'Andriamanitra izy, mino an'Andriamanitra izy, manoa an'Andriamanitra izy, mibanjina ary miaina amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Ireo zavatra anankitelo ireo no raketin'ilay teny hoe asa matahotra. Andriamanitra zany raha miteny aminao hoe asa matahotra, tsy hoe mandehandeha fotsiny zany teny zany, fa ny zavatra finosiny zany dia misy zavatra anankitelo ampiarahany tahaka ny nampiarahany azy tamin'ny Josoa. Dia ilay fanomezana antoka fa Andriamanitra dia Andriamanitra efa nanome ny teny fikasany mialoha. Ny faharoa, Andriamanitra dia Andriamanitra izay maneho ny fanatrehany eo aminao isan'andro vaky. Ary ny fahatelo farany dia zao: ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia asehony eo aminao. Ny tenin'Andriamanitra ihany no antokana manome hery sahaza ahazona mandresy ny tahotra. Azo resena zany ny tahotra, fa tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Zao no voalazany David Jeremia ao amin'ny boky anankiray izay nosoratany. Hoy izy: ny Baiboly no loharano kely lehibe indrindra azontsika raisina ankehitriny. Rehefa mamaky zany tsika dia vonona satria boky velona izy io. Rehefa matahotra ny tsy ahomby isika na mahatsapa fa tsy misy fahombiazana eo amin'ny fiainantsika, dia ny tenin'Andriamanitra no tokony ataontsika lahara-pahamehana, amen'ny fontsika sy ny saintsika
amin'ny hery sy ny tanjaka ireo teny hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary arakaraky ny ifantohantsika amin'Andriamanitra sy ny teniny no mahakely ny toerana ho an'ny tahotra ao anatin'izany efitrano izany. Teny anankiray izay no entin'ny mpanompon'Andriamanitra, entina ilazana fa ny tahotra dia azo akelezina, eny azo foanana mihitsy aza noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana nefa no ahatonga ny herin'ny tenin'Andriamanitra ho zava-misy marina eo amin'ny fiainantsika? Azo atao tena zava-misy marina eo amin'ny fiainantsika ve ny herin'ny tenin'Andriamanitra? Misy zavatra anankitelo zay omeny taridalana ao antsika amin'ity androany ity. De ny voalohany de zao: mila manaiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra isika. Ny Baiboly dia fototry ny fahefan'ny fahamarinana rehetra. Raha misy zany zavatra fahamarinana, de ny Baiboly no fototry ny fahefan'ny fahamarinana rehetra. Mazava ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra dia Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 49:20 raha mikasika izay fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay. Hoy izy amin'ny anarany Jesosy: ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany, raha tsy miteny arak'izany teny zany izy, dia olona tsy posahan'ny fahazavan'ny maraina. Ny faharoa de zao: mila saintsaina ihany koa ny fampianarany tenin'Andriamanitra. Ny voalohany zany de zao hoe manana fahefana ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa, mila saintsaina lalina ny fampianarany tenin'Andriamanitra. Tsy ampy fotsiny ny manaiky ny fahefan'ny soratra masina, fa tena ilaina indrindra ihany koa de ny mitsakotsako ny fampianarany. Zany hoe ny mandalina, ny mianatra, ny mandinika ny tenin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay de hiamatanjaka ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka atsapa hery isika amin'ny fianarana sy ny ataontsika hoe fisaintsainana lalina izany tenin'Andriamanitra izany. Ny mpanjaka Davida dia niresaka momba ny fahatsapany izany atao hoe fisaintsainana lalina ny tenin'Andriamanitra izany. Zao no voalazany eo amin'ny bokin'ny Salamo voalohany andininy voalohany sy faharoa. Zao no voasoratra ao. Salamo voalohany andininy voalohany sy faharoa. Hoy izy: sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisaintsainan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota, ary tsy mandeha amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany. Eny, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Zany no olona izay mitady ny herin'Andriamanitra, misaintsaina ny tenin'Andriamanitra, misaintsaina ny lalàn'Andriamanitra. Ny fahatelo farany de ny fampiarana ireo fitsipika ireo amin'ny fiainana. Fampiarana ireo fitsipika ireo amin'ny fiainana. Tsy misy dikany ny fahafantarana ny fahefan'ny soratra masina, na ihany koa ny misaintsaina ny fampianarana, raha toka tsy vonina ny ampiatra ireo fitsipika ireo amin'ny fiainantsika isika. Hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny Jakoba 2:20, Jakoba 2:20, toy izao ny fivakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa aoka ho mpankatony teny ianareo, fa aza ho mpiainy fotsiny ihany, ka mamitaka ny tenanareo. Raha tonga mieritreritsika fa misy hery ny tenin'Andriamanitra,
ary afaka miatra eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny herin'ny ten'Andriamanitra. Dia tadidio tsara fa ao anatin'izany herin'ny ten'Andriamanitra izany dia misy an'ireo karazany zavatra anankitelo ireo. Mila manaiky ny fahefan'ny ten'Andriamanitra isika. Mila misaintsaina lalina ny ten'Andriamanitra isika. Ary ny fahatelo farany, mila mampiatra ireny fisaintsainana lalina ireny amin'ny fiainantsika isan'andro isika. Fotoana vitsy lasa izay ry havana malala dia nahino resaka ny fanaovan'ny mpilalao basket malaza iray. Laza ity mpilalao basket malaza ity fa niaina tamin'ny fiainana feno fahabangana, niaina tamin'ny fiainana feno tahotra tanteraka izy nandritry ny taona maro mba ahazoany miala amin'izany tahotra izany, amin'izany fiainana feno fahabangana izany. Dia niezaka nisotro toka izy, nanala ireo karazana eritreritra tao anatiny amin'ny alalan'ny toka, niezaka nandeha amin'ny filibana isan-karazany izy, kanefa ny tsy nahavita ninninna teo amin'ny fahatsapana ny amin'ny fahatahorana izany zavatra rehetra nataony izany. Indray andro dia nahateny izao teny izao izy: nokasiany ny herin'ny ten'Andriamanitra ary niova tanteraka ny fiainako. Rehefa mikasika ny fiainantsika ny ten'Andriamanitra ka tafiditra ao amin'ny fiainantsika ny herin'ny ten'Andriamanitra izay niresantsika teo, dia miova ny fiainana. Fa ny tena nanamarika ity mpilalao basket malaza ity dia ny valan-dresaka rehetra nataony izay namalina n'ilay fantaniana lehibe hoe inona ny tanjona lehibe indrindra tratranao sy vitanao teo amin'ny mampilalao fanatanjahan-tenanao. Valiny tsy nampoizina nomeny tamin'izay fotoana izay. Dia le teny manao hoe ny zavatra lehibe indrindra niseho teo amin'ny fiainako sy ny zavatra tratrako lehibe indrindra dia izao: ny fahafantarako an'i Kristy, ny fahafantarako an'i Kristy sy ny nahafahako nampafantatra azy tamin'ny hafa ihany koa. Ry tanora malala, ry mpiaino malala, rehefa mahakasika ny fiainanao ny ten'Andriamanitra dia ahazo hery ianao ary ilaza izany sy ampafantatra ny Kristy amin'ny hafa, ary io no heverinao fa zava-dehibe indrindra vitanao eo amin'ny fiainanao. Rehefa mandray ny herin'ny ten'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainantsika tahaka ny Josoa dia iteny ihany koa ka hanao hoe: Tompo, andeha. Itahayantsika ny Andriamanitra ka ho azontsika ny herin'ny teny ho tonga eo amin'ny fiainantsika ny fanovan'ny herin'ny teny, hiala amintsika ny tahotra, hitahotra tsy mandeha io, ka ho tahaka ny Josoa antsika manao hoe: andeha. Ny Tompo aneo amintsika tsirairay avy. Amen. Vavaka isika, Tompo Andriamanitra eo rainay izay ny an-danitra. Lehibe loatra ianao ary afaka miditra ny sehatra eo amin'ny fiainanay.
te hiditra ianao fa mandrakariva ny tahotra no arangaranganay ka mibahana ny tsy fediranao amin'ny fiainanay. Misaotra tompo no ity takariva ity izay nampahery anay ka nahafahanay nahafantatra ilay mpitarika lehibe teo amin'ny tantara de Josoa ka nateo aza ireo sakana sy ireo tahotra isan-karazany izay niainany ary tena tahotra lehibe tokoa izany de nomenao azy ny teninao, no saintsainy ny teninao, ny ainany ny teninao ka lasa hery lehibe tao amin'ny tondra hery sy fanovanao azy izany. Tombo Andriamanitra io mba teo tahaka ny Josoa ihany koa izahay ka na eo aza ireo sakana isan-karazany na ireo aza ireo olana isan-karazany rehefa nahatsapa ny alebiazanao izy ka nifikitra taminao izay tompo sy Andriamanina azo ny teny fikasana ary niaina tamin'ny fanatrehanao ary ambonin'izany rehetra zany de nifikitra tamin'ny hery ny teninao de afaka ny teny hoe andeha fitaiko izay rehetra nandranao izay ko tompo mba teo tahaka ny Josoa. Ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay ny hery ny teninao ampahitao tia ny tanoranao tompo ka ity herinandro fiaraha-mivavaka izay atrehanay ity de kasianao anay ary atonga anay anapa-kevitra fa azo ataony mandeha milaza ny atsaranao rehefa nokasia ny teninao, nefa nokasia ny hery ny teninao ho toa aminay tsirairay avy an'izy zany fa tonononay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra noho ny teniny tamin'ity androany ity. Ry tanora malala, ry mpiainy malala, azo resena ny tahotra ary Andriamanitra no efa niteny taminao asa matahotra. Aoka samy itenitsika androany andeha satria nokasia ny hery ny tenin'Andriamanitra. Misaotra noho ny fiainona hatramin'ny farany ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Amen. Mantsony isika narady hiambina hitoriko ani Kristy tompotario nahazale ny molotro otendre hosayane zao hande laizy antsonao zao hande laizy antsonao nisande iaranoina handea zao hande laizy antsonao zao hande laizy antsonao intiao irao ao handea panjaka lehibe tsy maintsy ambarako fa tsara re na firenena na aiza le na iza hiantsony ay zao hande na izy antsonao zao hande na izy antsonao nisande hiaranoina handea zao hande na izy antsonao zao hande na izy antsonao